Haji Betelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Vous présente Nivavo. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Tel Suluajiv. vous présente Nivavo. La fagina ara-pasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Les minoteries de l'océan Indien. Manolotra anao ny vaovao. Manolotra anao ny vaovao. En octobre, Batimax vous offre 15% de réduction sur tous les articles. vous présente Nivavo. misy edra olana vokatra ny tsy fampiditoadrano ahafahana manondraka ireo tambary ny tatsapam-boly ao amin'ny komuna mandrafitra ny distrika ny Bealanana amin'izao fotoana izao ka isan'ny antony mampiana ny vokabary tamin'ity taona ity. Tsy ampy ihany koa ny fanomezana lanja eny amin'ny tontolo ambanivohitra hoy ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga nandritra ny fandalovany tao amin'ny distrika ny Bealanana ka tokony hojerena akaiky ny fanampiana ireo tantsaha ahafahana mitondra fampandrosoana miainga avy eny ifotony. Mitoerana mahazo vahana ny alatra tova sy ny von'olona ao amin'ny faritra Menabe hoy ireo tanora avy any an-toerana mivondrona ao anatin'ny jeune dynamique Menabe. Fantatra ireo mpanao ratsy sy ny ady tombokotrika hoy izy ireo saingy tsy misy mahasamteny ny mponina any an-toerana noho ny tahotra. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena anjatony ireo namony ainy any Nigeria vokatry ny fiakaran'ny rano tampoka tany an-toerana. Rozakorana izay isan'ny betsaka indrindra raha tato anatin'ny zato taona farany hoy ny sampana mpamantatra ny toetriny andro. Vokatra io ahina ny siny mosary any an-toerana eo ihany koa ny valanaretina toy ny kolera. Manaitra ny araba tomboky lasy tomboky vavy tonga sofa eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'izao ariva izao ka manazanao fa anaraka izany atra amin'ny farany. Ny tontolo ny baolina kitra no anokafantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'ity ariva ity. Resy teto antanindrazana ny ekipa pirenena malagasy Bary U23 raha ny fanandrana tamin'ny Gabon isara no otra no fanandresen'izy ireo atsika tamin'ity lalomandroso ity fifanitsanana ao anatin'ny CAN U23 ity. Ny ady ny baolina tamin'ny ankapobeny ary nampiseho endrika tsara ihany koa ny Bary any Madagasikara saingy olana ny famaranana raha ohatra ny ampahany lalao tamin'ny fiaonany Rotota.
misedra olana vokatry ny sy fampiny toadrano ho ahafahana manondraka ny atanimbary ireo tantsaha mpamboly sy ao anatin'ireo commune manodidina ny distrika ny Bealalana amin'izao fotoana izao. Isan'ny sy antony sy mampiana ny vokabary amin'ity sy ataona ity. Ankilany sy tsy ampy ny sy fanomezan-danja ny tantsaha any amin'ny tontolo ambanivohitra hoy ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miaramiaingy nandritra ny sy fandalovany sy atao amin'ity sy distrika ny Bealalana ity. Ka antony sy tokony ijerevana manokana ny sy fanampiana ny tantsaha mba ahafahany sy mitondra fampandrosoana miainga eny fotony. Manodidina ny 5 alina hatramin'ny 4 ariary ny vary iray-gony any amin'ny commune Mangindrano. Iray amin'ireo commune mandrafitra ny distrika ny Bealalana ao amin'ny faritra Sofia rehefa fotoanan'ny fararano. Tafiakatra hatramin'ny 5 sira alina sira etsy anefa izany amin'izao fotoana izao. Vokatry ny tsy fampiny ny rotsakorina sy ny barrage ahafahana mitondra ny rano eny anivon'ny tambary araka nambaran'ireo tantsaha. Raha ny fantatra isan'ny olana iraisan'ireo commune mpamokabary any an-toerana efa antaonany maro izay ka tsy nahafahana manao ny varijeby fambolena indroa isan-taona. Anisan'ny faritra mpamokatra vary aorian'ny any Alaotra sy Marovoiny any an-toerana miaraka amin'ny distrika n'Andapa izay mpifanila vodirindrina amin'ity commune Atsinana ny distrika ny Bealanana ity. Zahay zany misy n'olon-droa miasa zany hoe magnano varijeby fô tegna manomboka janvier jusque volagna juin igny zany tegna fatany ankapobeny miasa fô nefa ny ankamaroany misy vitsivitsy zany magnano varijeby. Avike zany ny matetiky zany tegna nakabidy be zany vary aminay ato tagnatiny nanomboka volagna mars igny. Le fakarany vidy maro zany ny fahatagna zany paiky zany taminay tany ito. Tegna paiky be naro zany tsy nampakatra ny vary. Indrindrandrindra zany tamin'ny tato tany Jorboy ankabezany zany tsy nampakabary zany natonga varinakatra. Tsy nagnôragna, tsy ampy ny mahalegny. Dika zany koa tsy ampy ny mahalegny, tsy ampy ny rano. Ny andron'ny omaly sabotsy niaona tamin'ireo bentanàna izay lany tamin'ny anaran'ny antoko malagasy miaramiaingy ao amin'ny distrika ny Bealalana ny filoha nasionaly ny antoko. Fotoana izay nidinana ifotony sy nanaovana tombana ny asa fampandrosoana eo anivon'ity distrika ity. Fotoana ihany koa izay nanamafisan'ny filohan'ny antoko malagasy miaramiaingy fa zava-dehibe ny fanomezana lanja ny vahoaka iny fotony indrindra fa ireo bentanàna lany tamin'ny anaran'ny antoko. Tsy afaka mampandroso ny firenena irery ny mpitondra fanjakana hoy izy fa ilaina ny fanomezan-danja ny vahoaka indrindra ny eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Tsy ampy ny fanomezana lanja ny tontolo ambanivohitra hoy hatrany filohan'ny antoko malagasy miaramiaingy ka antony mbola anafarantsika vary any ivelany izay tokony efa tsy hisy intsony. Mba teny ambara sy teny atsipy amintsika dia ny hoe ny fampandrosoana dia tsy vitan'olona irery fa fiaraha-miasa antsika rehetrarehetra ary manentana antsika aty ambanivohitra aty. Tika amin'ny rahina no afaka manova talalana tantara ary isika aty ambanivohitra no antoky ny fampandrosoana ny Madagasikara. Hitanay tamin'ny ala tany Antsoia mandrapatonga taty aminareo ny abetsaky ny camion mitona vary miala taty. Ny zavatra tokony ataontsika sy ny ezahantsika dia raha misy vola tokony hiala amin'ny volam-panjakana dia tokony holanina amin'ny tantsaha aty Bealalana sy amin'ny tantsaha malagasy fa tsy holanitsika intsony amin'ny tantsaha any Chine na any Inde na any ivelany any satria na ny vary vokariny any na ny vary vokariny eto dia vary daholo no any malagasy ka tokony holanitsika aty hoe zahana lanina aty ny volam-panjakana mba izay vola tokony ho an'ny tantsaha dia mijanona aty amin'ny tantsaha fa tsy hamelona ny tantsahan'ny hafa koa menakavy fa dia iady sika ary iady ao fampandrosoana ny Madagasikara izay ny nisy ny antoko ary izay ny anaovana politika ao fampandrosoana ny firenena. Politika tsy jovana ny vahoaka rehetrarehetra ty fotony na amin'ny fiainany na amin'ny fitadiavany na amin'ny hoaviny tsirairay avy satria tsisy fampandrosoana mandeha raha tsy nisy atokantranotsika tsirairay avy no mandroso. Marina sa tsy marina? Rehefa ao atokantrano no milamina dia mazava ho azy milamina ho azy ny firenena tsy manana eritreritra koatra. Nandritra ny fandalovany tany an-toerana ihany koa no niaonany tamin'ireo mpikambana mandrafitra ny antoko nitondrany fanazavana mahakasika ny vina sy ny fiainan'ny antoko malagasy miaramiaingy amin'izao fotoana izao. Ankoatra ireo nisy ihany koa ny fanolorana fitaovana ho an'ireo fokotany sy fikambanam-behivavy nandritra ny fandalovany tao amin'ny commune Mangindrano ny andron'ny omaly. Teo ihany koa ny fitokanana ny lapan'ny tanàna eo anivon'ity commune ity. Tsy ivana fa bentanàna miisa 720 no lany tamin'ny antoko malagasy miaramiaingy ao amin'ny distrika ny Bealalana faritra Sofia izay nanotrona ny filohan'ny antoko nandritra ny fandalovany tany Mangindrano.
eo amin'izay lafombaovao izay atrany miady irery ny tatsaha amin'ny famokarana no nisy tsy fisiny nisy atoana avy amin'ny ministera ny fambolena ka mahatonga ny fiainan'ny vokatra hoy ny vondrony nisy fampandrosoana ny lalam-piarena vary mahatonga nisy fiakarany nisy vidim-bary ihany koa hoy ity vondrona ity ny tsy fahafehezany nisy fanjakana ireo fampisehatra nisy tsy manara-dalàna. Tsy manavao na tsy afaka manavao ny masom-boly ireo tantsaha fa ny eo ihany no avadibadika ho ny vovonana fampandrosoana ny lalam-piarina vary eto Madagasikara. Efa maro ny fanairana nataon'izy ireo tamin'ny ministeran'ny fambolena ny amin'ny fanapariany ireo voka-pikaroana vaovao eo amin'izay masom-boly izay saingy tsy misy mpiaino raha ny fanazavana. Amin'ny ankapobeny zany ny tena olana antsika zany raha ny masom-boly ambolen'ny akamaroan'ny mpamokatra amintsika amin'ny teny zao dia efa somary efa miena hery zany. Tiako tenenina amin'ilay miena hery zany efa tsy mahatazona tsony an'ilay tena hoe tena tanjany ohatran'ny tamin'ny voalohany satria raha ny tokony izy mantsy zany le masom-boly raha ny tokony mba solosoloana nefa noho ny enti-manana sy noho ny antony maro dia tsy afaka manolo an'izay zany mitatsa ny mpamboly amin'ny ankapobeny. Raha ny masom-boly rery fotsiny no hitondrana fanatsarana dia mety mbola tena ho lavitra ezaka ihany fa masom-boly miampy ireo kasinga isan-karazany manampy amin'izay fampandrosoana izay ifambolena vary zay mba hahafahantsika mahatratra vokatra zany amin'ny ankapobeny. Tsy mitsahatra mikaroka sy mamoaka vokatra ireo sampam-pikaroana eto amintsika entina hanatsarana ny sehatry ny fambolena raha ny fanazavana saingy tsy hita ny toyn'izy ireny na efa nahita-pahombiazana aza ny andrana ny tanterahana. Ankoatra izay tsy ny tantsaha no mahazo tombony na tsy mitsahatra miakatra aza ny vidim-bary eny an-tsena hoy ny vovonana ny fampandrosoana ny lalam-piarina vary fa ireo mpandraharaha izay ny ankamaroany tsy manara-dalàna sy tsy manara-drafitra. Tanatin'izay resaka fivarotana vary zay amin'ny ankapobeny na io halatra eny an-dalana na io ny fankana-keriny isan-karazany izay maromaro tamin'ny mpisehatry ny lalam-piarina vary raha tsy laza fa sy ny tany amin'ny faritra loatra fotsiny no somary tratran'izay dia arakaraky ny halavany io lalan'ny vary io zany no mety mapakatra ny vidiny. Dia zay anisany ezaka anankiray ngezabe atao hoe ahoana ny atao zany mba hampihenana an'izay sy handaminana an'ireo olana isan-karazany mandra-piala ny vary eny an-tanimbary ka mandra-pahatonga an'izay vary zay eny ambolentsika mpihinana. Ara-dalàna ve ao anatin'ny ara-dalàna ve le mpisehatra ao anatin'izay ny azo resahana angambany aloha hatreto dia misy ny ao anatin'ny ara-dalàna fa misy ihany koa nefa tsy ao anatin'ny ara-dalàna izay anisan'ny mampitaraina an'ireo mpisehatra rehetra dia mamono eny fa na ny fanjakana ary dia anisan'ny voadona mafy ao anatin'izay resaka tsy ataoko hoe tsy ara-dalàna zay satria manahirana ny fifehezana ny lalam-piarina mihitsy io ary mandiso ny asa marika ambony latabatra indraindray. Raha ny fenitra vary 20 kilao isan'olona isan-taona ny tokony ho an'ny malagasy saingy amanilavitra izay ny zava-misy na foto-tsakafontsika aza ny vary. Anton'izay tsy fanohanana ireo tantsaha ho fampitomboana ny vokatra. Eo ihany koa ny goragora amin'ny fandrarana izany eto amintsika ho ny vovonana fampandrosoana ny lalam-piarina vary. Mitoetra ny ary mahazovana nisy alatra taova sy ny von'olona ao amin'ny faritra Menabe hoy ny tanora avy any an-toerana izay mivondrona ao anatin'ny jeune dynamique Menabe. Fantatra ireo mpanao ratsy sy ireo atotoa mikotrika hoy izy ireo saingy tsy sahy miteny noho nisy atahotra nisy amponina any an-toerana. Manjakary mihamahazovana ny von'olona ny alatra maso sy ny alatra taova amin'ny faritra Menabe ankehitriny. Isan'izany ohatra ny tranga tao Ambonara tsy hita ny lohany, ny ala ny voa, ny sorony ihany koa ny tongotry ny vadiny ity renim-pianakaviana ity. Misy lohany avao zany lohany tsy eo mitondro be ndraiky tapaky lambosiny ato mafery ro nampandro azy tao. Nanentsika ny taty ireo mpanao ratsy ny fokon'olona sy ny zandary. Vokany, olona iray ny tratra ary nahitana glasiera nisy lohan'olona 4 tao anatiny raha ny fijoroana vavolombelona avy any an-toerana. Gendarme andreo letina zany izy fa izay zao fikendreo anazy letina dia igny zany ny savany loha tôbily io sinavany lohany tôbily igny dia avy eo moa izy sinava aby dia nay dia eo lohan'apela roy da lehilahy roy nahita izy sy letina raiky avao nahitan'io atra me namany fa tsy ndreo efa pola. Ny mahagaga raha ny fitarainan'ireo mponina nafana io olona tratra io rehefa tonga teny amin'ny fitsarana ary voalaza fa tsy ampy ny vesatra ny ampangana azy ary tsy nahitana na inona teny aminy. Mangataka le constitution zahay makasika ireo fa voasambotra nefa nabotsy satria araky ny teny ny fitsarana maefa ao Morondava dia ny hoe
nafahanareo a no ny famevarany sazo na ny vesatra impanganandreo a so ny tsy fisiany fijoroana vavolombelona io moa matahotra ny olo ijoro vavolombelona no ny zavatra efa nazavany ateo ka mangataka an'izay fa vonony izahay ampirofo rehetrarehetra ohatra iray amin'ny zava-misy any an-toerany nitranga iny hoy ireo tanora mpikambana ao amin'izo ny dinamika menabe olona ambony maro no tafiditra ara-tambazotra raha ny fanazavana ka antony mampatahotra ny olona amin'ny fijoroana vavolombelona hitantarany tena zava-misy mariny efa misy pirofo azo tsapaitanana eto aminay am'izao ary misy vavolombelona afaky mijoro makasika n'io zavatra io ny fahitana n'ireo raha iabiaby ireo fa ny zavatra misy moa antsika miteny zao la misy olo mijoro vavolombelo tsy afaky atao la tsy misy assurance n'ireo olo reo satria na vomenasy hovonona na gadrana mbo azoazo fa efa mandeha zany anan'izao ny élimination physique makasika ny tiraraha ty zay mitsabatsabaka agnatin'ny tiraraha ty nidina tany atoerana ireo tanora mpikambana eo anivon'ny jeune dynamique ka nahita ireo marary ny ponina eny fotony noho ny tsy fandripahalemana miamahazo vahana ao amin'ny faritra menabe ary tena misy réseau matanjaka mihitsy manao an'io zavatra io ary zay ny antony tsy mampilamina ny faritra menabe iny ka dia miangavy anareo mpitondra ao ambony zahay mba raisonareo mba hoentinay eo ampelantananareo reto pirofo anananay reto zay avy amin'ireo olona zay niharany herisetra ireo angatahana hoy izy ireo ny andraisana vahaolana ao anatin'ny fotoana fohy anaovana fanadiadiana ka anasaziana ireo zay tena tomponanto eo amin'ny tontolo ny tsy fandripahalemana izay atrany ny 700 ny zasa ao amin'ny distrika ny Chamoromby no tsy isy mianatra amin'izao fotoana izao no nisy afisy ny tambazotra Alazazy mirongatra ihany koa fa nisy fanafiana mitapy adina amin'ny atoerana ho ny filohan'ny adina bisa any amin'ny faritra Atsimo Andrefana antony mahatonga nisy tsy fandripahalemana any amin'ny distrika ity ny kolikoly eo amin'ny fitsarana ny fanazavana fanadiadina Gaëtan Andriatsilavo miamazo laka indray tsy fandripahalemana any amin'ny distrika ny Morombe amin'izao fotoana isan'ny rasibatra amin'izany ireo ankizy tonga de misy andian'olo manafika tokatran'olona zay misy zaza de miorooro le olona zany matahotra hoe fa naninona ny zanakay 40% ny olona tsy mampianatra zanaka amin'izao amin'ny distrika ny Morombe satria raha mampianatra zanaka anao de tsy mety skortena ray aman-dreny anakefatra anakidimy ambenana ohatra nomby le zaza tondra basy anao amin'izany anatin'ny ray volana aloha efa zaza efatra zao mivictime kasainy zareo ho angalarina fa isaonana ny fisian'le réseau téléphonique manana telefony tambany votra de malaky ny miantso ny gendarmerie malaky ny miantso anay de miavizeny dina zahay na tia Tananarivo hoe ampoint ohatran'izao misy ohatran'izao ny dina dananareo manaraka ankaiky eo ny alatra maso mako le alatra maso any amin'ny faritra iny tsy mifidy hoe varira na tsy varira fa sy mbaina fotsiny ny maso ny zanakan'olona tsy fantatray hoe atao inona tsy voafehy ihany koa ny asandahalo raha ny fanazavana ny filohan'ny dinabe isan'ny antony mampirongatra ny tsy fandripahalemana ny kolikoly ataony ny mpitsara ankehitriny ndray koa mbola misy mpitsara ray sisa tavelany eo Morombe ambadikin'izao tambazotra izao pirofony zany nisy ny déferment nataony commande ny gendarmerie officier de coordination ny Morombe ilay atodohana dahalo tao be fandrinan-tsimo izay antsona anarana hoe Clévy 3 chefs d'éculpation ny ampangany io Clévy io vonolona halatrombia vaky fasana natao déferment Clévy vao ray volana lasa eo ampanovana déferment lehibe ny zandaro zay nandany rondoa mandritra ny herinandro tao be fandrinan-tsimo no ny votsoran'ilay juge d'instruction izay misolotena ny président tribunal ny maty ny déferment ny Clévy menatra le gendarme ary mahatsiaro hoe tsisy dikany eo anatrehan'le malfaiteur tsisy ny fitazomana amponja vonjy maika mitaky ny ijaren'ny fanjakana fohy be ny fomba fiasan'ireo mpitsara ao amin'ity distrika ity izy ireo nisy olona 10 lahy mitondra 4 nanafika tokatrano 10 tao Morombe ikasa nanafika ny beoa tsy totosa satria eo nolony ny poste de police ny banky farimbona ny police sy ny vahoaka tratra lay 4 miaraka amin'ny télé izay voaroba tany anaty tokatran'olona tsirairay aby nanao ny fanadiadiana ny polisy mandritra ny 2 andro tsy afaka nandary eo jiolahy ireo nitonona ny tompon'ilay 4 natao fitaovana hanafiana tokatrano tao Morombe taptanana nandeha ny déferment ny polisy nampiditra amponja aloha ny fampanoavana ny procureur ao antoerana eninandro aty aoriana narary ny président tribunal nanao repona kantiliara
président tribunal no sady juge ny juge d'instruction ny votsorana ray koa reo jiolahy reo aiza ao anatin'ny code pénal no milaza hoe jiolahy manao porte d'arme sans autorisation manao fanafiana tokantrano amiaraka amin'ny 4-4 eninandro de omenao liberté provisoire. Ny tranga tahaka ity any amin'ny distrikany Morombe ity izay isan'ny antony mahatonga ny fitsaram-bahoaka ka anairana ny tompona andraikitra isan-tokony. Lafim-baovao hafa kosa indraika isan'ireo fampamorona sy hiampanjika teny ary hiampanoratra malagasy Eramadou Fabo Florina Gentillesse saingy tsy afaka manota ho boky ireo sanganasany noho ny antony samihafa. Horonan-tsary iray teny Tsimambazava fa nivoaka atao amin'ny tambazotra serasera no nahatonga azy ho fantatry ny be sy ny maro ankehitriny. C'est ça le monde plané dans l'Union. Et l'homme, qu'est-il donc alors et d'où vient cet être? Est-il vraiment des petits vers venant de la terre ou bien des plantes mobiles terrestres? La terre est comme nous l'homme, elle mange et respire. Il y a de naissance à son expiration et tant de mort quand elle inspire. Iray amin'ireo tononkalo no soratan'i Ramatoa Bao Florina Gentillesse ity nampitondrainy lohateny hoe La Vérité ity. Nanoratra amin'ny teny frantsay izy ary nanoratra amin'ny teny malagasy ihany koa amin'ny mampanoratra, mpandika teny ary mpamorona azy. Maro ireo niara-ny asa sy ny fanerasera taminy no nahafantatra ireo sanganasany izay nitondrany nisy olona anarana hoe Falilona Bakabaka. Amin'ny mary amin'ny mpianakaviana no natombohan'ny nanoratra raha ny fitantarany. I Ramatoa Bao Florina izay mananjanaka roalahy. Nanomboka tamin'ny andron Ramafadraona zany. Ilato merandresa amin'ny tany io fa mahafantatra. Ohatrany kibola ihany. Manao anahy interview fa zany hoe ny fieritreretako zany mbola nisandraka fahaizana daholo ny malagasy de mbola tsara am'izao fotoana. Zany nge tsy nanam-po mihitsy e. Tsy nanam-po hoe ho betsaka ny mitratra ny aingam-panahy fa eo amin'ny maharenenao zany izay zany fiainako. Zasy ekeko aloha fa hoe mahay manao recherche fa zay ny reny tsotra fotsiny mamalifaly ny fianakaviana, mamalifaly maneho toetra mendrika ilay tahaka fiaraha-mpanolo vodorindrina de avy eo ny fiarahamonina ny mpiray tanàna. Tamin'ity herinandro ity ny paritaka tao anaty tambazotra tserasera ny tononkalo sy faneho-kevitra nataony. Taoriny ny fakan'ilay tovovavy iray sary azy teny Tsimbazaza. Eny Tsimbazaza izay toerana niasany taloha. Ka za zany makany amin'ny parky io tsisy resaka hoe fijaliana. Maraina ny andro anaterana mofobe, atoandro sakafo tsy lany 5 lahy, hariva sakafo tsy lany 5 lahy. Non, tsy resaka fijaliana io sao de betsaka ny mahay mieritreritra. Non. Fa eo amin'ny maharay aman-dreniny tena de makany satria tao any asa. De rehefa tonga ondray bebe 4 heures ny andro amin'io. Bebe ty, bebe qu'est-ce ka za amin'io manao madio inona ny antony? 26 ans de service tsy maintsy manaja ny tanomasony ny tena. Ray zay. Ary ny sasany amin'ireo mitsidika mitsangatsangana mandamina ansena. Za fa miteny amindreo. Qu'est-ce que nous faisons à ce temps-ci? Des fantatry bébé zay koa tsy maintsy. Non. Nous sommes ici pour nous relaxer, se reposer corporellement et mentalement. Niasa tamin'ny fanjakana nandritry ny 20 taona izy, saingy noho ny antony tsy fantatra, very ny taratasy nanamarina izany, ka tsy nahazo ny zo tokony ho azony tamin'ny fisotsondronono izy, nanomboka ny taona 2020. 7-20 taona izy ankehitriny. Nanoratra boky maro izy, saingy tsy mbola nisy nivoaka izany na iray aza. Isan'ny be mpitisy nanaitra ny maro tao anaty tambazotra terasera ity tononkalo mahakasika ny tenin-drazana ity. Ny tenin-drazako taloha alifoniatsinera noforono feo sy avadiky ny voadiniky ny saina mivoaka eo am-bava izany tenin-drazako mamy lalandava. Re manako eran-tany miampita ranomasina manakery manandanja tena manakasina. Izao tontolo miainy reka ete alala te ibadabadana ry tenin-drazako malala. Foniambola kely sy nianatra ny baga misahirana ny saina niredireditoadara indraindray mahitsy
matetiky nomedika eo atendrondreraka misy aritaka am'saiko mba ahoana ny aizako anao tenindraza tena mamy sady sosy tsy manam-paharo mandisika miato po manala koa raha sendra vo mampanembona fanahy mahalasa ny vinany maharendrika any sofina mahafinary zoko za raha mbola miainako ao ka mandito ny tany tokana ny tarigeta ny amin'ny ratanao an-trano na oinona idona de tsy maintsy ozy akaiko tsy hofoana eto amin'ny tany mpianao tenindraza ka raha fatiany akanjo ao tony tany de hotately matitra mba amelamamy na hodongona ny pasaka na hitsesaka ny vazako tokana ny tarigezako ianao tenindrazako fampiroboroboana ny fizahantany anatiny sy fanomerenana ny kolotsaina no isan'ny tanjona voalohany amin'ny fanaovana ireo festival amin'ny faritra maro eto Madagasikara raha ny fanazavana mampivelatra ny faritra ihany koa ny fisian'ny hetsika toy izany antony misy ireo fifanakalozana arabarotra fanajejena. Efa nahitana vokany tsara amin'ny fanatsarana ny tanàna sy ny fandraisana mpizahantany ny fisian'ny festival isan-taona amin'ireo faritra maro eto Madagasikara. 20 taona taoriany ny fanaovana ny festival eny amin'ny faritra efa maro ny zavatra niova toy ny trano fandraisam-bahiny ny lafin'ny ara toe-karena ihany koa. Maro ny faritra eto Madagasikara no ahitana toerana azo tsidina sy mahasarika mpizahantany saingy ny fampahafantarana azy no tsy ampy raha ny fanazavana. Mandritra ny festival izay karakaraina no ampiroboroboana ny fizahantany sy fampahafantarana ireo toerana mampiavaka ny faritra iray. Ampiroboroboana ny resaka fizahantany amin'iny distrikta iny satria raha toaka somary atao hoe distrikta anisan'ny atao hoe taritaraiky izay vao nisy io distrikta io dia mba manana ambition manana ampipoa ampiroborobo an'izay resaka tourisme zay zany ny tompona andraikitra ao anatin'io distrikta ny Vavatena io. Ie misy tokoa raha toaka amin'izay resaka hoe destination andaisana andreo mpizahatany zay. Raha tsy laza afa-tsy ny parka Zahamena anankiray zany izay iarahan'ny faritra Loatra Mangoro sy ny faritra Nalanjorofo mitantana zany dia misy commune 12 ao anatin'io distrikta io ary tena mampiavaka ny fananany produit de rente zany. Ao ny jirofo, ny kafe, ny vanille ary singianina ary tsindrina eto moa zany ny fananany io distrikta io volamena izay ambarany le itsona hoe mangeraka volamena zay moa zany. Tsy ny lafin'ny fizahantany ihany fa etsika entina hifanakalozana arabaritra ihany koa izany. Izay mampiavaka ny toerana amin'ny faritra iray ho an'ny distrikany Vavatena manokana ho tanterahina ny voaloha hatramin'ny 4 Novambra ho avy izao ny festival jerijery. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao isento kelintsika ao anatin'ireto doka varotra ireto. Ndahoary. Maizina be izany Marco Boum. Mangina be izany Marco Boum. Resaka ataoko aminao monsieur le commissaire. Lobaty Resaka oinona zay? Fa nga tena hoe tsisy mozika mihitsy ba ina? Zany hoe Boum. Vaovao balika boum. Fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro misy jiro entanana efa miaraka amin'ny radio sy MP3 ary afaka mamahana finday manomboka amin'ny 900 ariary monja isan'andro mandra-pahaveninao vidiny manontolo. Balika mamiratra no avika. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny 3 sy 4 arivo.
lafarina ara-pahasalamana tsara kalitao azo ampiasaina amina andro rehetra vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra tsy oela ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. Hanao spaghetti iray azafady. Rosiny ihany ny tsara e. Na dia maro nandalo ny vavako Rosiny no tiako e. Il est pas tena tsara numéro 1 amaday. Vito! Efa hitatra amin'izay natao antsika malagasy matsiro natao antsika jiaby. Na spaghetti na macaroni rosiny ihany ny tsara e. C'est un travail très difficile d'attraper les bébés qui bougent et de changer leurs couches en même temps. Avec la couche culotte Molfix, changer les couches est maintenant très facile. Je la déchire et l'enlève là où je l'attrape. Je remonte la nouvelle en un instant. J'emballe la couche et la jette. Moi et mes bébés sont heureuses. C'est ainsi que se propage le mouvement de bonheur Molfix. Allez les beaux mamans, essayez la couche culotte pour bébé Molfix. Rejoignez notre mouvement de bonheur. Molfix, grandir heureux. Tavaverindray eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao isika manomboka misehatra amin'ny mozika matiana ny zaza navelany tomboky la Tifredi mpanakanto maty namela mamy avy any amin'ny faritra Antsinanana iny ka ny zanany Rola isha Fortune Yofo sy Sergio Fonofo nampitany ny talentany fanajajina. Alakazambarakali unafangarni angatamina mako namako tegna marivana ny zingada mangena ye. Mpanakanto isan'ny nitondra avo ny laza ny mozika basesa tany amin'ny taona 20 sy taona 90 ity Fredy na itonga tsara Frédéric teraka ny taona 7 ary nodimandry ny taona 14 samy teto Tomasina avokoa. Manomboka mifotsy kelikely ao anatin'ireo zanany ny mozika sy talenta nananany ity andrareziny mozika basesa ity isan'izany Fortunio 12 taona ary Sergio vo 14 taona monja. Ny ampitan'ny fanilo avy amin'ny rainy izy roa lahy ireto ka anoy indray ny mozika. Mpanao gazety ara-kolotsaina aty amin'ny faritra Antsinanana mpitrandrika ny kanto toaitony no resy lahatra amin'ny talenta nananany ireto zanaka itopika la Fredy ireto. Zanaka anazy reto agnisan'ny tanora azo lazaigny fa nipitany le fanilo amin'izany tontolo mozika izany. Ny tombony amin'izareo roa lahy reo zany ataoko hoe mafy gadikira maro zany hoe manao mozika variété, mafy rhythm and blues, mafy mozika ankehitriny afrobeat, mafy mozika basesa. Efa sasatra zany ho anay mpandalina ny mozika sy atao hoe mpitelo talenta dia sasatra ny tanora amin'ny taonjareo eo mafy an'izany atao hoe mozika variété izany. Fa na izy mifototra mozika ray fa erzalahy reo zay mozika variété zay mozika variété no tegna nafantarana ny Tamatavy taloha ny slow ny basesa sy ny karazany. Ka za mahita hoe révélation vaovao zalahy reto rehefa nagnano découverte moa zany zareo fa heveriko tonga amin'ny fotoagna fa ny zalahy tegna hoe mitondra avo ny lazan'ny mozika amin'ny faritany Tamatavy izany amin'ny alalan'ny mozika ataon'jareo satria amin'ny taon'jareo zareo mahay magnano basesa, mahay magnano mozika vahiny, mahay magnano mozika zanatany tombony zany. Tsika rehetra samy matsapa fa difitra le mozika faritany Tamatavy. Lasa manjifa tsika mozika manjifa anatiny. Manjifa le mozika avy amin'ny faritany hafa tsisy olana zany. Fa ny tena enjana dia ty le fitsofohana difitry ny mozika vahiny ny mozika ny Tomasiny. Maro lafy zany ny afrobeat ny karazany malaza amin'izao fotoana zany dia mora voatongana. Fa everiko dia ireto tanora reto dia kiondalana amin'ny atao hoe anampronamana efa mamerina ny asan'izany mozika amin'ny faritany Tamatavy zany. Manana fifandraisana tsy takatry ny saina amin'ny rainy izy roa lahy ireto raha ny fitantarany reniny hitasotry zany amin'ny alalan'ny tonony sy fiokirany. Efa fanirin'ny papanjareo hatramin'izay
atram'izay na izy ananjy ny antony agnanaovako an'ity ozy a tiako zanako mba misy andovanahy ary misy koragnany zay koa nagnano hoe matetika ataony le obolagna hoe vataragnana ambarangaragna ozy maty tsy miteraka very agnaragna ka isany etaetany zany na de hoe tsy akeo zany izy amin'ny andro tsy makeo anazy a ny zanany mba mandimby an'le raha nataony fa agny misy lo raika mandehandeha zay mbola tsy fantatra zay andro voany misy an'izay hoe talenta koza mba nilovako taminao papa sloa de misy koa basaisa zay misy an'izay parole zay hoe talenta koza mba nilovako taminao papa indesiko atsimo indesiko avaratra amin'ny kayamba de miankadre anjareo zany amin'ny mareny surtout adidy mavesatra zany tsika jiaby mafantatra hoe saratra antegna viavy ny mitaiza zaza raika fa isaoragna zagnahary ary ialako tsigny am'izay olona tsy mitovy fomba fijery aminahy fa za zany mbola mametraka hoe na tsy akeo aza izy fa isany magname sosikevitra ihany mety hafahafan'ny olo sasany zay fomba fiteniko zay fa isany mbola hoe miankadre zany satria iraika lahy izoky Fortunio mpamorogno tegna nandova mandry mifoa manoratra raha vo libre zany izy de manoratra efa ampirorozy n'olo maventy tsy mahay magnisa zay ny ira efa vitany namboariny ary zareo lahy io zany miara-miasa isan'ny mpanakanto tsy dia manana raka tsara sy tahiry tsara firy raha ity Frediny resahana ary mampanano sarotra ny fitadiavana izany ankehitriny manome tokony ren'izy rolahy ireto fa amelomaso sy amoa indray ny fankafizany daholobe ny mozika ny voizy ny tompoko lahy Fredy ny fidiran'ny Fortunio sy Sergio eo misetra ny mozika matianina afatra kely zany ho antsikany mpankafy any Fredy de misy mo koragna zay hoe ny vatany nandao atsika fa ny talentany mbola mipetraka na de teo aza ny alahelitsika amin'ny fandaozana atsika amin'ny maha olombelona zany de ireto mijoro ny taranany amelomaso ny talenta zay nisy taminazy le hira nankafizanareo an'te Fredy mino angamba za fa tsy maintsy mbola hoitanareo ivoaka tsy ho ela ny single ho an'izy roa lahy ireto atoato mbola eo ampiketrehana an'izany raha teo ny trano mpamokatra hianatra min'olo magnajanay angaza inatao mariage nagnitsakitsaka nenge misaona ny tontolo ny asa fanaovan-gazety no dimandry androany iharafaly manampisofa andrian'irina asara fantatra amin'ny anarana hoe faly niteraka izao fafafantesany izao nisy aretina nahazo azy anovako jery maro no efa niasantsy nanomboka izy nirotsaka tao anatin'ny asa fanaovan-gazety ny fianakaviambeny Cool TV FM dia mirary fiononana feno ho an'ny ankohonany sy ny fianakaviany faly eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray anjato ny izy fanamoniany atao Nigeria vokatry ny fiakaran'ny rano tampoka atao antoerana rotsakorana izay isan'ny betsaka indrindra raha atao anatin'ny zato taona farany hoy ny sampana mpamatatra ny toetrandro vokatra izany ahina ny isin'ny mosary any antoerana eo ihany koa ny fiparitany valanaretina toy ny kolera eo amin'ny sariny France 24 tahaka izao ny zava-misy eto Awada faritra atsimon'ny Nigeria vokatry ny rotsakorana ny fanesy fianakaviana maro no mitoka-monina vokatry ny fahatapahany lalana fiara maro ihany koa no fantatra fanetiny rano raha nitatitry ny sampanampamonjy voany ny faritra rehetra ny Nigeria amin'izao fotoana no ahitana tondra-drano olona 100 no namony ainy ary maro ireo mbola tsy hita popoka raha nitakaitra atrany trano maherin'ny 500 isa no tsy azo nenana intsony ary 590 no fantatra fanirodana vokatry ny fiakaran'ny rano tsy mbola nisy loza voajanahary nanimba zavatra sy nahery vaika tahaka izao tany an-toerana raha tato anatin'ny 100 taona farany hoy ny sampana mpamantatra ny toetrandro atreto olona maherin'ny ray faingo tia mitapitrisa no niala tao amin'ny trano fonenany namonjy ireny toerana no man'ny fanjakana ho an'ity raim-pianakaviana ity sarotra ny fandaozana ny tokantrano saingy ny aina no avotany ny teny ankoditra ihany no afaka nentana no ny fiakaran'ny rano tampoka
izy mivady irery no tafiaraka eto amin'ity toerana fandraisana ireo trabona ity ary tsy fantatra hatramin'izao ny hoe aiza no misy ireo zanany misy za 9 mianadahy. Mahery ny 7 hektara ny tanimbary difotry ny rano any Nigeria. Tranga izay ampena ny vokatra any an-toerana sy ahena hiteraka mosary hoy ireo manam-pahaizana. Efa nampiomana ny vahoaka ny tompona andraikitra ny an-toerana fa tsy azo itovirana no ifiakaran'ny vidim-bary vokatra ity loza voajanahary ity. Ankoatra io, loza mananotanina any an-toerana ihany koa ny valanaretina toy ny kolera. Ity tranga ao Nigeria ity izay mitovy amin'ny koa amin'ireo firenena mifanila aminy. Ny ao Niger izay mena rotsakorana be indrindra teo amin'ny tantarany. Dia zay indray tompoko lasy tompoko vavy no azony anatolotra taminao tamin'ity androany ity ankasitrahanainao tany tokatrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany. Aveloma tompoko. En octobre, Batimax vous offre 15% de réduction sur tous les articles. Vous a présenté Nivavo. Vous a présenté Nivavo. Vous a présenté Nivavo. La farina ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Na raha ianao teo niaraka tamin'ny LMOI ny vaovao. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.